tsy de misy fiatraikany firy eo amin'ny fizahantany eto an-toerana ny fanafoanana ny sidina ny compagnie pitaterana Air Madagascar mampitohy ny Madagasikara sy Paris hatramin'ny fahavalon'ny volana febroary avy zao moa no fantatra fa miato ity zotra ity raha ny voalazan'ny filohan'ny ofisy momba ny fizahantany eto amintsika de maro ireo olona maniry mbola eto Madagasikara zany na de misy aza izay fanafoanana ny zotra ny compagnie pitaterana izay iverina amin'ny laoniny kosa ny zotra zany raha vatany vao vita ilay antsoina hoe visite technique réglementaire atao amin'ilay fiaramanidina mampitohy an'i Madagasikara sy Paris. Marina fa miteraka resabe ny tsy ahitana intsony ny fiaramanidiny compagnie pitaterana Air Madagascar any Paris nanomboka ny faha 1 ny volana janoary izay nanatanterana ny visite technique réglementaire ny Airbus A340-300 raha ny voalazan'Andriamatoa Eric Kohler tompon'andraikitry ny ofisy pirenena amin'ny sahanan'ny fizahantany eto amintsika. Tsy de misy fiatraikany eo amin'ny sehatry ny fizahantany anefa izany satria de misy ny fiara-miasa amin'ireo compagnie pitaterana nabakabaka hafa sady mbola vitsy raha teo ireo mpizahatany rehefa fiandohan'ny taona toy izao. Certes, il y a un impact quelque part, mais heureusement que nous sommes encore en basse saison. Nambaran'Andriamatoa Eric Kohler izay sady mpikambana ao anatin'ny filakevim-pitantanan'ny Air Madagascar fa tsy maintsy atao aingany ny fanavaozana ireo fiaramanidiny Air Madagascar. Tamin'ity herinandro ity de efa nisy ny fivoriana no tanterana tany Paris mikasika ny ATR. Ho an'ireo sidina régional sy ny long courrier de nambarany fa mila jerena ny fandanitsoloka n'ilay fiaramanidina ohatra. Mitana andraikitra lehibe ihany koa ireo mpanamory. Raha ny Airbus no vidiana de mila fanazarana sy fiofanana indray izy ireo. Par exemple Airbus, je dirais qu'il faut requalifier tous nos pilotes. Tokony jerena ihany koa raha ny voalazan'Andriamatoa Eric Kohler ny vidin'ilay fiaramanidina eo am-pividianana azy sy ny vola lany isam-bolana. Aujourd'hui, c'est vrai que on dit que la logique ce serait de faire de la Terre et du Boeing parce que comme je dis moi-même, on a un atelier Boeing, on a des pilotes Boeing qui sont excellents. Autant rester sur les mêmes marques et puis continuer de pérenniser cette marque. Raha ny hevitry ty farany arak'izany de tokony Boeing ihany no safidiana fa maro kosa raha ny fanamariana izay noetiny ireo teboka tokony jerena. Nosoritany hatrany fa tokony irosona aingana izay fahazahoana fiaramanidina izay mba tsy hanimba ny fotoam-pizahatany amin'ity taona 2022 ity.